Rora sasany tolakandro teo no navoaka ny fianakaviany ny fatin'ny bibily. Androany alatsinainy tamin'ny 12 atoandro no fotoana tokony andoavan'ny fianakaviany ireo 3 lahy voatondro namono lehilahy iray tetỳ Kadindramamy. Ny vola amin'ny fianakaviany io namony ainy io. Tamin'ny 12 mahery no tonga tetỳ an-toerana ny fianakaviany io lehilahy namony ainy io. Tsekeny ny fianakaviany ny lehilahy iray avy any Atsimo, antsoina hoe Bibily. Ny namonono ny lehilahy miisa 3 azy. Nandeha ny fifampiresahana anatrehan'ny lehibe ny fokotany Kadindramamy sy ny lefiny, niaraka tamin'ny polisy ny CSP 8 notarian'ny komisaira sy ny zandary ny somanandrariny ho an'ny Androany. Ny alohan'ny Androany no efa nitaky ny iantohana ny fandaniana amin'ny fikarakarana ny fatin'ny bibily eto Andrenivohitra sy ny fitondrana ny fatiny any Atsimo ny fianakaviany. Mila miantoka omby 270 isa mitovy amin'ny taonany bibily ihany koa ny fianakaviany ireo namono azy. Nampifanatrehana tao ihany koa ny tovolahy iray voalaza ho isan'ny nanao ilay famonoana. Nentin'ny zandary ny ala tetỳ an-toerana nefa ity tovolahy ity tamin'ny iray ora sasany teo rehefa vao mainka nafana ny fiona natao amin'ny fifampidiniana. Nentin'ny zandary any amin'ny Brown io tovolahy io. Samy mitsoka avokoa ireo roalahy isan'ny voatondro namono olona ireo akoatra ity lehilahy iray ity. Ankilan'izay dia nitoy ny fifampiresahana tamin'ireo fianakaviany bibily sy ny renibe ny tovolahy iray isan'ny voatondro namono azy io. Rora sasany tolakandro teo no navoaka ny fianakaviany ny fatin'ny bibily. Ilay renim-pianakaviana renibe ny iray amin'ireo lehilahy nitsoaka no namaran'ireo fianakaviana namoy avana ka nanateran'izy ireo ny fatin'ny bibily. Ny alakamisy lasa teo no namony ainy ny tenany rehefa notsaboana tany amin'ny hopitaly ka nateriny fianakaviana tetỳ amin'io renim-pianakaviana io ny fatiny. Ny sabotsy 7 Martsa lasa teo no namonoana ireo 3 lahy amin'ny bibily tetỳ Akandrina amin'ny rokady ny arivo raha fanazavana. Ny fandehan'ny ady ireo olo-piaramonina eto amin'ny tany Akandrina samby fiaramonina eto ireo dia nindaha bandy namono azy eo namasoko zany le maty io hoe natareo koa dia zanaky nindaha areo tsika fiaramonina indray veny hanao fagnendaka karan'izao dia nifona bandy namono azy ireo hoe azafady fa disy zao. Fiaramonina mora fanao azafady dia nagneky le maty. Kay ny fitahany zareo izy nandeha nabazany sotosototany dia ny ireo lalagny vovovo eto. Eto mihitsy am'raka am'folapandro namonoany zareo azy mody amin'ny trano riry. Raha ny fanazavan'ny fianakaviana ilay lehilahy zafikeliny renim-pianakaviana namarany ireo fianakaviana ireto kosa miainga avy any amina disadisa tany ampiandrasana faty tetỳ Akandrina ny olan'ireo lehilahy ireo. Resaka sigary tao anaty fafaty le mifampasika sigara dia tsandra le zotany maty izany a nahatongava le sigara teny am-pianatanana. Dia izay lafa tonga le ady sy ny ana hoe mistritona le sigara dia ohatrany ankizy hafa namono a dia lasa ohatrany hoe reto izany nazy fa hoe nanindaka nanindaka dia raha mifampitenenana izany dia hoe araka ny teny le maty no tamonzy fahadelo moa dia izay zany. Hoe resaka tao anaty izay zany dia fa hoe izay zany ohatrany hoe mpiravina sy ny lamina satria efa vita fifona ny samy ankizy tamoa satria zareo mpiaraka ihany raha hoe vita fifona na ny iza dia ny ravina kandrona izy zany a misy suitiny any taty ary.
nentin'ny fianakaviany bibily na monjy ny tokantranony, ny fatiny, mandra-piandry ny fandoavana vola ataon'ny fianakaviany ireo telo lahy namono azy. Omby 270 sy ny fampidiana ny fatiny bibily any atsimo no takiny ny fianakaviany. Tombanana ho 30 tapitrisa ariary izany ka samy mandoa 10 tapitrisa ariary avy izy telo lahy voapanga ho namono olona ireo. Efa nandoa 5 hetsy sy 8 tapitrisa ariary ny renibe ny iray amin'ireo telo lahy ireo. Mbola sakafo nanomboka ny alakamisy lasa teo anefa io raha mivoalaza ny ankilany. Noho ny tsy fahitana ny fianakaviany ireo lehilahy hafa dia io renim-pianakaviana io no namaran'ny fianakaviany ilay lehilahy maty ka nogiazan'izy ireo ny trano sy ny taniny io renim-pianakaviana io. Rehefa tsy voalono izany ny vola 30 tapitrisa ariary dia lasan'izy ireo ny trano sy ny tany. Ny tolakandro teo ihany dia efa nesorina tamin'ny tranony ilay renim-pianakaviana.